Vita ihany. Tantara no soratan'i Saondra Ramananjanahary. Ireo anmehen'ny tantara: Mala, Andro Rakotiniaina, Saondra Ramananjanahary, Simona Mbola Masoandro, Sarobidy Andrianatoa. Nana Totosa, Love Goes Branch. Teo amin'ny lafiny teknika, Ndrampo. Tsy dia mifanalavitra ny tany amin'ny kosa ty izany a. Mino fa tsy dia hanavoany aty ka. Fa raha kolo ty mifindrafindra toerana lavitsy amin'ity azy ty e. Za kosa aloha rehefa hanambady eo angataka amin'isy fa mba tsy handehandeha intsony fa mba hijanona amin'ny toerana iray amin'izay ka. Raha izao aloha tsy maninona fa manararaotra kely mitety tany mahita izay tsy mbola hita koa e. Fa iza tokoa moa izany no anontaniako hoe aiza ny borony fokotany aty. Reto olona reto izao ohatra mijerijery aho daholo. Asa angaha mahafantatra hoe vahiny ry misy vehivavy. Mino aho fa mba mitovitovy amiko io. Aleo marina iny anontaniako a. Zafady ange e. Ahoa zay? Ono aisaka no misy ny borapoko tany aty. Ay, mitady ny borapoko tany ianao? Ie. Andao fa ao eto kana ianao e, sady ao mihitsy izao ny président. Misaotra indrindra reto. Iza moa? Lova no anarako. Rindra kosa no anarako. Ay, fa ny mahafantatra indrindra ary. Za koa torak'izay. Ary ndao amin'izay ara fa mbola makeverina e. Misaotra indrindra Lova. Nista. Oh, mandana re mba hatovy amin'izay le taratasina nyrahako anao efa hatramin'ny maly iny a. ka inona ndray e. Ka le raha matoa iny nge zao ny eo amin'ny fokotany eo e. Sady amin'izay feno patsaka indray zao ao amin'ny pompy eo. De maninona? Niny a. Fantatrao tsara nefa tsy tiako mihitsy ny jerijereny vehivavy e. Ka maninona zao ampijery anao? Ka neny kosa angaha mitovy amin'izy ireny ka. Samy vehivavy ihany zay ko. Efa hoe tsy mitovy. Tena efa manomboka makaleo aminy tsy ny anao ty ka. Marina moa. Aiza ka atahotra vehivavy vera angaha. Tena mila sy na fiheverana fa tsy lasa tsony ka. De tsy hanambady koa zany fa matahotra vehivavy. Aza mbola asiana amin'izany resaka izany mihitsy aloha raha zao ka. Fa nahoana mihitsy? Oka mihitsy aloha aminy eny. So ihany aloha fa voaroapolo taona ianao ka tsy maninona na tsy mbola misaina an'izany ary. Izay indrindra. Fianarana lovi-taina tsara e. Hitanao amin'izany ary. Misaotra indrindra re tsy tamin'ny fanampiana. FM 105. Inona moa tokony isorandria amin'izany fa olona vao tonga ka tsy mahafantatra ny inona ty ve dia tsy ho ampiny e. Sady tsy misy mavita tena rehefa tsy maintsy mifanampy a. Marina kiny Andria. Fa anao inona ty re ianao raha tsy mahadiso? Aritra ty ve? Arakaraky ny asa ihany atsika. Ny tendry ny fanjakana moa zany. Ay ve mpiasa mpanjakandry io e. Ie. Mba kely nahita lalana koa kinareo a. Aiza kiny hoe kely nahita lalana fa tereniny tsy fananana. Tsy azoko. Tereniny tsy fananana aona koa. Resaka mbola lava be ki izany fa aleo manaraka isika miresaka. Za koa mbola andamindamany ao an-trano ao sy hanomana ny asa tao. Sa anampy andry dia sady afaka miresaka ihany sika. Tsy olana fa andao aloha any an-tranonay ary eran'ny mamanay e. Avy eo sika miaraka makany aminao. Ndao ary. Nesta!
ka. Fa ahoana ry neny a? Fa hoany ty? Inona? Inona ty taratasy fiantsoana avy any ampianaranao ty? Oe. Inona indray ny adalàna nataonao tany? Ianao ty matsy tsy misaina mihitsy ny a. Efa 20 taona tsy mbola afaka baka. Efa impirina nala fanadinina tsy mbola afaka foana. Fa mihevitra ve ianao io fa tsy manasatra ny mitady volan-dovana saram-pianaranao io e? Neny a. Tena tsy mba fantatro nge ny anton'iny fiantsoana iny e. Nisy adalàna nataonao indray tany matoa mampiantsony any. Tena tsy nahatsiaro nanao adalàna zany any eny a. Fa inona koa tia mivazavazy ty? Aiza ve ka vao mandalo any an-dalakely any dia efa maheno feo anareo? Tena miaiky ny lelanao ty mihitsy aka. Zay anga vao nafantatra. Efa fantatro rehefa inona ho aty mampivazavazanao? Ny zanakao! Maninona indray izy? Manoatra rangano reny hoe tsy zaza nateraka ao reny ny fitondranao azy io ka. Tsy ianao miara-miaina amin'ny atoka zany ny teninao a. Zaho indray ka mpanatsoina any ampianarana. Asa hoe inona indray zao ny adalàna nataony tany? Angamo tsy maintsy ho adalàna foana raha hoe ampanatsoiny any ampianarana e. Mety mba hoe zavatra tsara indray ny antsony antsika ho any. Taiza tokoa moa zany nisy sekoly nampiantso raha zavatra tsara nataony ny zanakao. Matoa izy mampiantso dia misy tsy mety ao. Tsy misy an'izany efa diovy ny saina. Ay, rehefa izany ary dia mandany ianao makano fa tsy te azo lagy any a. Lehilahy tsy mitsoaka adidiny ety. Fa rehefa tsoany ianao dia fitaiko ny adidiko e. Eno ary lehilahy maefa didy a. Zaza mba ianarana anaovana SOS teny ohatr'izany a. Rehefa tsy handeha dia mangina fotsiny. Eno ay e. Marsoakia azafady aloha fa tena mbola mikorotana be mihitsy ato. Ndriko aky mba mampome e. Fa nga moa tsy hoe andamy mandroany nankalisako aty amindrika. Eny e, fa hono ahy e. Ahoana? Fa sasalamba veki izany tena fivelomanareo hatramin'izay. Azany mihitsy akia. Zay telo mirahavavy samy manampy aneniny manasa lamba. Ka napetsaka aza ny lamba sasana dia vetivety ihany dia vita. Zany? Zahay tandrity ao iny inge ka efa avy nanasa lamba nanampy aneninay e. Raha tsy izany tsy afaka anaraka andeha ohatran'izao atiako. Ngaky sady zahay efa sahiran-tsaina mihitsy teto hoe izy ary mba hanampy andamy mandretokiko. Raha tsy vita izao mantsy reto dia tsy ho vita tsony indray raha tsy amin'ny herinandro. Dia kagakonge aky hoe maninona no tonga dia zahavy hatrany no safidianao araka aminao aty. Ka tsy hitako hoe iza mba olona mitovitovy amiko dia inona tsoa satria hitakitako. Sitrako ve dia mitovy. Mitovy koa sika raha amin'izao taona izao e, any? Ndre ve tsy mbola zandriko? Tsy haiko aloha izay zokony zandro fa amiko dia mitovy tsika roa e. Tsy manaiky Eny akia, ary andao aloha viteny reto fa maika hanokona sakafo ka. Fa nahoana raha tokona aloha ny sakafo dia sady miandry sakafo masaka no mameta andreto ka. Eny marina akia, tena mety izay. Afa ihany aloha misy namany e. Nanahoana ny tany? Zavatra tsaratsaratsy? Izy aloha tsy ratsy fa rehefa tsy ratsy izany dia tsara e. Inona no tsavy dia ilazana azy avy hatrany? Inona no tranga tany? ka somary manahirana ihany le iziko. Rehefa tsy teny ianao dia lasa tsy hoe ilay adalabe no antaniako. Andraso kosa aloha e. Efa hoe tsy ditra nge le izy e. Aza mandefa saina lavitra amin'izany ianao ka rehefa tsy ditra raha dia inona e? Zao e. Inona? Fianao ty ve aloha tsy afaka miresaka amin'ny lamina mihitsy fa tsy maintsy miketoketoka e. Ka ataona ohatra ny tsy hiteny ka. Ka aiza raha nitenenana amin'izao? Ianao ange tafondro vava midobodoboka mampivady-po ohatra ny aninony ka. Za indray no lazainao fa tafondro vava kanefa ny tono midorororo rehefa milaza zavatra. Midorororo ahoana koa e. Ianao angeny tsy misy andatsahana mihitsy e. Fa mihevitry ny andatsakinina ety. Otry, inona moa ny alatsako eo fa ianao tsy misy itenenana mihitsiko. Ka inona ary ny antony tsy ilazanao avy hatrany izay nitranga tany? Ilozana miolakolaka eo. Aiza moa iny zaza iny ny tsy anao toy iny? Ianao ty jereo,
manoatra noho nyreny sarim-bavy reny. Ka raiso ihany aloha ny toerako e. Avy de kihana tsy misy toy izany kanefa tsy mbola misy resaka voatantara koa. Ka na zavatra tokony ho tadidy aza. Adinoka. Ka te ilaza zany ianao hoe adinonao ny resaka tany, ha? Ie, tena adino fa leo aloha ka inspiraka kely de miveriny eo aho rehefa tadidiko. Tsy miala eo, atovy ange, tsy mahazo miala eo raha tsy voatantaranao zay. Omby ndray sy reninao anga zany ny andry anao ny tantara teto. Tsy omby ianao fa saika nitovy amin'ity masonao mivandravandra tiky. Ay, zandra eny lazainy ty ohatry ny omby mivandravandra. Aty anio! Oka mariny. Avelao iny fafy iny fa za ange fa hoe anjanao sady anao rery. Ay, zany alalako an'izany. Ianao ohatry ny akoho io ve tsy hanao akoho lamboatra eraky ny tanàny? Fa gagana tsy misy toty marinako. Akoho ny nanambady omby. De inona zany alary ny esita kely? Vitatsika ireo ihany ny fandaminana ny trano e. Tena misaotra andrikia. Inona kiny isorandria? Fa aleo amin'izay aloha andeha hodika. Efa mandroso hariva ihany ny andro. Ay, mandeha nare. Atsoko foana ndry rehefa misy asa tao ato fa zao marina kia. Mety vera neninareo no saiko manasa lamba. Mba kamiko kindry izany ka. Izay lamba andrirery ve de tsy vitandre? Vitako kia raha ataoko fa amin'ny fotoana kiny tsy ananako raha lazako anasa lamba eto indray ny fotoana tsy esako de ngamba mety tsy isekako aina tsony. Ay ve, mety raha mamendry anay ka. Sady mba mampitombo ny vola mitrako. Eny are, atsoko zany ndry rehefa nasa lamba. Fa ohatrinona marina aloha nomeko andry tamin'ny nanampindry ateo e. Oka aloha kia amin'izao Aiza koa kia. Ny fotoana andrilany taty ve de ho verivery fotsiny. Tsy verivery fotsiny zany kia. Hitako. Sady nahazo namana zao ny voky sakafo tsara. Raha tany an-tranonay anga ny sakafo tsara toy ireny ka. Aiza koa e. Aza be filazo eo ndriry lova. Marina kia izany Angamba ny kara mahita n'andray andro ny vidin'ny sakafo nomendry eo aniko reriny fotsiny. Tena tsara kila izy Tena voky kia fa misaotra. Aza be resaka eo ndry fa ohatrinona ho any meko andriry kiala. Rehefa misisika azy ndry de zao mindry tsy maninona e. Ay, ty are, ty no nisa ty aposiko taty. Ohatray, somba be loatra kia. Asa de ray alina be zao. Otry, fa tokony ohatrinona kia? Tsy haiko ka. Tsy haindry nefa lazay andriva be de be. Ka tena betsaka kosako. Intelo manasa lamba zay vao mahazo ohatran'ity. Aiza koa kia, zany ve? Raha hita andriva be de be ary de amereno e. Tena tsy misy vola kia aty amiko fa aleo atakaliko de ateriko eo ary famerina e. Mandehana kilo moto fa manaraka de tsy ataoko be de be tsony izy, hany e? Aleo aloha mido milamo mamiditra atao trano ijirena izay ataony iny. Raha vao migidra ka eo iny dia ho diako mitampy. Tsy, ary ohatrany tsy atao trano ve izy zany e? Kanefa raha tsy atao trano ve izy tsy nodiny tamin'ny lakile ny varavarana? Dia aiza nefa? Aleo rangahy aloha izy ho any. Tsy tiako mantsy sao zany indray ny anaparan'ny atezerany amin'ny dahadato. Ay, efa ato ianao. Ie, efa tonga? Mba nirava indray nareo izany. Ka tsy tonga le madama mpampianatra anay dia nasainy nody izay. Ary inona hono ny antony antsoina ny rainao tany am-pianarany? Tena tsy mba fantatro fa na nifahatongavany dada tany iza tsy mba hitako akory. Zaza ny hevitra fa nenina nandeha tany. Ny rainao no efa nilaza hoe ho any dia izany no tsy nakanisako tany intsony. Izany? Dia inona hono ny resahany zareo tao? Angamo ianao tsy nanatrika ny resaka nataony tao ka. Hatray,
Efa hoe na natongavany dada tany azy tsy hitako ary tsy haiko akoriko ahoana no anatrehako ny resaka nataony tao. dia gaga amin'izany aka Fa ahoana? ny momba anao ve no resahana dia tsy mba hatrehanao akory? Za koa aza mba gagako. Tsy efa toetra ratsy ve zany ry neny? toetra ratsy ahoana? Ka raha misy olona miresaka momba ny olona ray ka tsy hatrehany, moa ve tsy zany le atao hoe mifosa? Zany ve dia tsara? Moa tsy manome ohatra ratsy amin'ny mpiara-mianatra ve zany? ahoana koa moa ny alalan'ny mpianatra misy resaka momba anao natao tao ka? Ka za aza zao mahafantatra fa nampanatsononareo nefa tsy mba natao teo masoko le resaka natao momba ahy. Dia zany hitantaran'ny mpiara-mianatra aminay. azoko natao tsara ny tsy nampafantatra anao akory fa nampanatsoana tany anke zahay. Ka neny nge za maiky be dia fotsiny dia tsy nadinika akory ny tokony atao sy ny tsy tokony atao dia fantatroko. fa zany aloha eo ihany fa tsy mba hitakitanao tany angany rainao? Tsy mba hitako a. fa lasaizandray ara le akolambohatra iny. Ohatray? Fa dia nahoana kosa ny lazainy eny akolambohatra izy? ka lasaiza ary izy raha tsy akolambohatra izy hoe anjavona vetivety eo tsy milaza izay alefa mandositra fotsiny. Fa inona moa zany ny antony nandosirany? zandray ny lazay mifatafondro vava mampivadim-poisaky ny tena dia lazainy koa vandravandra ohatry ny ombondray aman-drenina ny Andray kosa tena ho teneniko mafy izy raha tonga eo ka. Zany kosa ve dia mba hararina? Vadinao zao natao an'izany? Tsy mety ka. aza miditra amin'izany ianao fa alao anaova koa azy. Tsy manaiky an'izany mihitsy a. Aza miteniny eny rehefa tonga eo izy fa aleo anaovako azy. eny ary koa. lasay le rangahy iny manenina ny tsy mbola mody fonatra amin'izao. zao mihitsy ny rangahy le tsy laitrako ka mampitebiteby aza hitako ka nisy zavatra nanjohaniny any. zao rangahy ka tsy miteny hoe hoaiza na hoaiza ataoko mahita iny raha vao tonga eo na firy zao aloha ohatra efa ny 10 ralina dia mbola tsy miditra varavarana ihany. atory rangahy fa tsy ho hainao ihany ve mamohana io trano io sady manana lakile iny kanefa aleo aloha jereny eo amin'ny fitoerany so tsy nitondra lakile. enina tsy nitondra marina mbola aizany anjo. efa mahatoa zay le akoho vavy maneno iny fa aleo mody amin'izay ary mba nitondra lakile moa ohatray le tiana tsy nitondra dia tsy maintsy andondoana andray izany vao tafiditra ao an-trano. engane ka tsy mbola mahatory nesta fa raha koa aloha ny kialameva mamovaravaran io dia ho asa angambo izay atambo iseho. izay miseho rangahy trehana engane ka tsy kialameva ny amovaravaran. 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 fa inony ty atao? ino ty mandoalika ty? engane ka tsy kialameva ny amovaravaran. engane ka tsy kialameva ny amovaravaran. inony ty atao ohatray fa inony ty ataon'le adala be ty maninona raha tsy manapaka vavaka oazay losy ty ary to ianao no namovaravaryna fa ngatsy mbola matory ianao nakaizy nesta angaha moa tsy fantatrao fa izany tompony lakile fa tsy nesta ary avelao ary ahiditra fahazabahanany ao ka angaha tsy nahita natoriana tany dia nakaty ihany. oazay fa ay izany tadiavinao atory atingeny tranoko ay tranonao midira ary
Mailo elahy bera kely fa misy ambadiky ny lefitra tampoka teo iny aiza ny sakafoko? Mandana jereo ao. Tena tsy azoko. Fa inona tsy azonao e? Te atory ataovy izay mety aminao ao, rapitso miresaka. Eny ahko. Foaza teo! Kay, maty ohatray. Flera matotinga lasa tana. Foaza teo fa mila miresaka sika. Zao vera nga ny olona tsy maintsy mitsangana. Jereo ange raha tsy lena daholo na ny akanjoko na ny lamba ny rakofako raha tsy maina zao reo dia inona no rakofana rano? Mandana azo daholo reo dia miresaka rehefa avy eo. Marina mafy tsy lazain'ny olona fa mipipiham-pandriana raha zany manahany eo. Mbola tianao ampiko? Lasa Oka izay ka. Sady gardienne nga no iandry an'ity amin'ny firy alina vao atory. Dia anjarako indray mamoanao maraina. Mba resaka efa alina kosa vera nga dia mbola tohizana ihany maraina ny andro Ka misy ilako anao, izay ny amazoko anao. Amin'izay tsy hiteny indray hoe aingana fatara. Eny age. Dia atory ampitoerana indray izany any ampiasana raha zao fa voazany zoko. Aingana fa mandeha ny lery. Eno Dia tsy nisana tsy aro izay ambonin'ny tany loto lena be avokoa reto lamba ny rakofany dada sy neny. Tena raha dada ny nanao anio ngamba dia ataony mahalala ny anarany mihitsy. Ary raha neny mety efa nanasa lamba maraina izy. Aleo aloha ialahy mitandrina ary ny esita kely. So ialahy koa ny ahita loza tsy na eo raha misy resaka amin'ny solifatra eo. Izay, vita avokoa ny zavatra nasainao natoka. Ento ary resaka ao fa mihaino. Petrahara ianao. Tsy mivoaka eo ianao raha tsy vita ny resantsika. Kiratara amin'izany dia ahoana? Miankina aminao ihany ny hataranao sy tsy hataranao e. Raha avy dia valianao avokoa nyfanontaniana izay apetrako dia vetivety dia vita ny resantsika dia tsy tara ianao. Ka ento ary ity izy fa mandeha ny fotoana Ay, maika ianao, ka valio ary Za ange tsy mandany amaly anao Fianao nilozanao miodikodina eoko. Fanontaniana telo ny ilaiko valianao. Apetrao fa raha mbola azoko valiana. Raha misy koa moa fotoana dia valikoko. Ka tokony voavalinao avokoa Ka raha zavatra tsy haiko kosa avy eo voavaliko Io ange raha matoty ohatrany eny adininy mpampianatra any ampianarana eny Ny zavatra hay ihany no anadinana sy valiana. Mazava ho azy fa ny zavatra hainao sy nataonao ihany no anontaniako anao Araraky ny teninao dia toy ny any ampianarana tokoa. Rehefa tsy mahavaly dia voakitakita sy voadaroka. Oka kosa aloha mieva. Ohatra ny mitady ratsy fanahy eny etỳ ampiandohanana nge ianao zany Ratsy fanahy ahoana koa Tsy mbola misy resaka manomboka akory dia efa mandraona ianaoko. Zao lasa miororo adiniko avokoa izay avaly anao io. Le rangaty. Any fanontaniana aza mbola tsy mipetraka akory ka hoe adino mivaly teny. Fa efa miomana ny andangasady zany zato ianao Sa ampaminany ka halala sady mifanontaniana apetrako? Tsy izany fa avy dia foana ny lohako ko. Mety ho voadaroka zany raha azoko tsarako. Fangary dada tsy handeha hiasa fa toa mbola miresaka amin'iny eo. Aleo rangaha avotana aloha fa toa ohatra ny tena resa be ilay izy eoko. Dia inona ny ataoko? Hoay, ay tokoa moa misy mitady izy. Avitra indray ianao raha dada, andraso aloha. Dada! Inona koa le ty manapaka olona miresaka ty Ka... Tsisy ka zany fa tsy fantatra ialahy nga fa mbola miresaka izay mivady. Eny Sarobidy ange lesy ny fotoana afahampivady miresaka toy izao Ka nareo nge misy mitady? Iza koa nitady eo Ka hoe misy mitady aloha fandao. Zany mbola azonareo atao raha riva fa mba avonjeo aloha le olona.
mandany izy ilazao hoe andraso vetivety fa mbola miomana hoe eny ary le raha matoty karaha sasa miandro eo zany olona izany kanefa za ty jereo tsy mbola afaka miala eto akory. mandana aloha vonjeva izy zany mbola azontsika toizana rariva. eny ary ko afadoza indray lahy be. Odry mamanesta ay tombondry sady betsaka izy ato fananina mibetsaka ny tamity isy fetelehanay retsy dia mba alefa sasana alonona mba hoentina amin'io tsy ilaitra mantsy le rehefa andeha vao mikorobaka zay vao mahita hoe mahaloto. radio fiovahoaka e no everika hoe alefa tramoretsi lamba miaretsy mantsiko tsy alefako ireo fa lena kely ko ve dia anasanan'ireo fa ono nisy vahiny nga no lena avokoa retsy lamba retsy tsy nisy vahiny izay ka fa ndraseo aloha aka ny lamba ho sasandria ary lasa ny verina mpipiam-pandriana indray zany le nestindra zany tsy nisy vahiny nefa lena avokoa retsy lamba retsy dia miazo vao maraina izao sady jereo reto izy fa amitovy ny faritra mando aminy dia olona efa lehibe ohatra n'iny ve dia tsy ahalala menatra reto ny lambandri retsy dia mba asasao tsara le farany teo iny izao nisy tsy voakosokindry tsara le lobaka nesta iny dia izao retsy ahoana ny mamanesta misy patalohan'ny nesta somary maloto be izay aho mba ataovy tsara kosoka tsara kia eny zay fa ilosako ary aloha ianao rapitso reto aterika tsy maninona retsy tena le nestiny zany nanditsaka ny retsy matony reny laza hoe maloto be tena nasampipianiny fe zany afosandray aloha lahy tamin'iny resaka iny fa niasehana ny rariva zao ny olanako iny ve anaika raha tsy voavaly ny fanontaniana dia ahoana indray moa izany ny alana amin'iny rariva raha ho alina be vao ody dia ho aiza mandra-paly ny andro hitako ny hevitra anao mody mamo kanefa ve tsy ho gaga izy hoe hatramin'izay tsy mba nisosotokaka zao vao isotro ary raha notsana vava fotsiny nefa ve dia tsy mety nefa hoana moa ilay mamo tsotro izany misotro toka aloha dia hita ny mamoko izay raha ngamy mety viva mamo iso deodya dentro mamo tonga ihany ale zandrega meva de tsy matahotra anao sonao mihevitra voga mevo aiza ianao ega mevo entinao tsy matahotra ny aty tsy malalana bega karadiaka fa manina koa ty hatramin'noviana koa ty no nisotro toka eto azy etonao raha mevo fa za tsy matahotra oadray zany vavan'le rangaha ty iza ny lazay ty farameva fa iza ny anaranao tsy meva dia rehefa mba asiana fanajana ary anina dia mba hafaly fanajana zany aminao mba hafantatra mo hoe inony zany ny rameva zany fenao ve tsy nandany varavara tsekoly garabola mo
Ka nefa vehivavy toy zao ihany hoe rehefa manaja olona dia asiana raha tsy didina amin'ny antsy io a. Fa ohatra hoe Rabera, Ranesta, dia anao Rameva. Za ndray tsy vingavingainy ty fa mahita amiko ty andrasy. Aiza ianao? Verena aloha ty. Mahita ianao fa tsy adalainao ah. Fa taiza ianao? Inona ianao? Azay, fa toetra ratsy ave sary ty manondraka raha mangatsiaka ty. Fa nanomboka androany. Tena verina amin'ny laoniny a. Inona no verina amin'ny laoniny? Avereno amin'izay hoe le hirahiranao teo. Hatramin'ny noviana ianao no sotro toka, ha? Anomboka sady ve zany ho fanontaniana. Aleo kosa aloha mba hisolo akanjo kely fa tena lena be reto akodro reto. Sady za ohatra raha makabe mbola tsy sakafo. Tsy misy sakafo anao tsony ao. Fa nga ianao tsy efa voky toka e? Ka zange tsy nihinana fa nisotro toka e. Tsy misy aho e. Ary taiza moa ianao ty? Ha? Taiza moka taiza. Tsamaly, mbola mila tondraka rano, ha? Sady efa ngiatanana ianina. Ka maro sa Tsamaly? Ka aleo kosa ke aloha isolakanjo fa mangatsika. Lena be nge ka tolonlemonao ty areo e. Valio aloha, taiza ianao, ha? Tany Abara. Niaraka tamin'iza? Zary ianiko. Para taiza? Tena zay kosa ka ngaletraletrako aminao rehefa valiana dia mihitatra ohatran'ireny inona. Ka Tsamaly? Io fa valiko e. Teo Ambara Angiala Zaky. Ay, tena marina mihitsy an'le nitantarain'ny olona tamiko teo Kialazako no mibatanao voaka tao. Ataoko mahita iny. Tsy nisy azana re. Zany ianao dia andengaiko dia mihinoko. Ay, mbola mandanga koa. Dia andrangotra anao fotsiny hafa. Teny amin-drazily anao sotro toka. Ary inona moa ny antony sotroanao toka? Lety e. Efa mangatsika raha ny olona fa zaitarina fanontaniana. Rehefa tsy amaly ianao a, dia miaritra eo. Tsy amaly tsony kosa raha mbola mitotrika. Dia eo ianao ko. Ka zao ataonao zao ihany ke mahatonga mibandy vary lavo e. Ka za indray zany ny diso. Ohatry, tsy enteny an'izany fa ozy aho hoe efa tena mampiorory loatra ngeny eo anao aminao e. Tena sy hovesany le fanontaniana fa efa mila mpamoron-danga mihitsy sisa. No aly ty Ernesta. Ela ve mba ataon'ireny laotrany anaovany ahy? Ataony ahoana moa zany? Aiza ve lesaka isaky ny mahita izy dia tsy manaka atao afa-tsy ny any-tany. Valiana fotsiny amin'izay tokony havaly azy izy dia zaiko inona azy. Raha vitan'izay nge ka tsy maninona e. Fa le izy mitatra ny tena olanako. Fa mitatra ahoana indray e? Enony lahy. Voavaly lahy ny fanontaniana. Dia misy hafa apetrany iray. Tsy mety tapitra mihitsy. Efa aliana e. Tsy angina ve izy amin'ny farany? Raha imeva ve angina vao mahita e. Aza eniny io zany fa dia ho tezitra izy a. Ninona ny enina? Dia hoe raha meva teoko. Aza mivilana letsika. Raha imeva no nilazaiko teo. Azafady ary e. Manahoana ke? Indry ary naka lamba? Ka so hitandrizoko. Fa ahoana misy landrianga? Ka saika iantso andriaka lamba ho sasana kiza. Ay ve, ka marina raha terindreto aloha dia alaiko any ny lambandry rehefa avy eo ka samaka be? Ka tsy dia maika loatra. Ndao ary e. Jereo zany zery ty Ernesta kanefa dia mbola mipiapiam-pandry. Lety.
aleo mipita fa tsy tiako mihitsy ny lalako misy vehivavy izany, indrindra moa vehivavy ohatran'ny loha fotoana. Tsy ho mifosandray izao izy io. Oji, ary inona ke ty andiny andreniny bandiny a? Fantatry indringa izy lova ho a, tena variana ngendry izany e. Taraka amin'iny ngandry izy aloha tsy ratsy e, any e. Zany de tena variana ny endry lova e. Lova oay, azafady akia. tara amin'iny mihitsy ndry ty e, eo de tsy mahitsy zay lazaiko mihitsy. Tsy tara amin'iny izany akia. Ko inona raha mahavariana indry mijery azy ka? Izy aloha milay e, sady bogosy. Taoko inona koa iny? Fa maninona koa zao izy ka? Tsy maninona ne iny e, sady mamontona rano fihetsiny. Tiako ilay iny raha mba Tsy mila aniny kia. fa naninona ndrika izy a? Inona mahatonga andry miteny an'izany? Tena tsy mila aniny kia de zay a. Fanganareo nisy olana e, nisy zavatra tsy mazava sa hoe Efa tsy tiako de zay e. ndrikoky? Angamba tsy misy manahirana anao zao e? Fa ahoana kely meva malalako? Sabotsy ny andro, ianao tsy misy diale. Fa misy inona ho ah? Afaka miresaka tsara tsika ako. Ay ve, ka eto ary amin'ny fanontanianao vato malalako. Eny ary, ka vonina sy mitombotsiana tsara zany ianao. Ena re. Zaho ary, oviana ianao no nanomboka ny sotro toka. Ay ve, tamin'le zamamo iny ihany ka. Izany niaraka taminao. Tsy nisy fa nandeha rery ary e. De inona ny antony? Tsy nisy inona fa mate-hanandrana fotsiny ako. Mazava izany, fa hiditra miresaka manaraka isika. Zay ianao zay, tsy mionona amin'izay vita fa mitatra amin'ny zavatra hafa foana. Ka tsy maintsy fitainy ty resaka tiako, tsy misy fotoana ohatr'izao tsony. Ka ho ariva eto am-pamaliana fanontaniana zany ny androko. Ko maninona? Ka ento ary resaka manaraka. Inona le resaka tany am-pianaran'ny Nesta? Ay ve, fa angamo tsy efa nilazaiko anao tamin'iny ka. Lazainao ve dia amerina fanontaniana e? Tena efa nambarako anao kosa ka. Tsy mahafaty ireny mamerina zany a. Eny e, tsy maninona ary fa averiko. Inona moa ilay fanontanianao tamin'iny? Ay moa, inona ho any anton'le tsy nanao tany am-pianaran'ny Nesta? Dia inona moa no navaliko anao tamin'iny fotoana iny? Tsy mbola namaly ahy ianao ka. Izany ve? Marina e, tsy mbola namaly ahy mihitsy ianao, fa inona ho ako? Marina mafy raha tadidiko. Za izay narana any an'iny ary lehibe randozy ty a, ataoko mahita ianao. So heverinao fa jamba ary aka hoe ataonao mahita anao. So tsy tany am-pianaran'ny Nesta koa ny ary ianao ty, lalaka fa ny naleanao. Tsy mpanita dalana fa aza mifanendrikendrika. Tany de tany tokoa. Ka inona raha ny zavatra nitranga tany? Andraso aloha amerina fitadidia kely. Aza manelingely lahalohako mihitsy aloha anao hakako concentration tsara. Eny ary, andeha hijery an'ilay mangazona tokoko ao aloha rehefa avy eto iziny. Tena mety mihitsy izay. Sady mba hitondray kely raha masaka ka. Minao fa ho tadidinao rehefa miverina eo a? Ie. Ay, tonga ianao. Fa naninona moa ianao ty no ela be vao tonga? Ela vao tonga tany amin'ny nanirahako anao tany. Mbola taiza ianao? Efa ela tokoa ny tokony tavaverina fa tsy maintsy niova lalana ko. Fa niova lalana ahoana koa? Ka tsy tiako mihitsy ny mandalo ery amin'ny bassin ery e. Fa nisy inona indray teny? Neny a. Ahoana? Sabotsy nge androany ka be mpanasa lamba be eny e. Ka be mpanasa lamba dia maninona? Ka le mandalo amin'le vehivavy be dia be nge ka tsy lasa mihitsy e. Zay ela zay. Zany mihitsy le olana tany am-pianarana ary zany nampiantsoana tany. Ay, tadidinao amin'izay. Ohatray, fa inona koa ny idiran'izany? Ela hony tsy mba mety hanaraka amin'ny fandaminanao am-pianarana mihitsy fa be efa maliny.
ay moka ianao ty manana an'izany toetra mikomby izany. Ka za kosa ve efa fantatry ny eo am-pianarana fa tsy tia mipetraka eo akaiky ny vehivavy, mbola zany ihany no asaina ataoko. Tsy mety amiko izany ka. Dia rehefa tsy manaiky izay asaina atao ve za dia hampanatsononareo? Tsy ao an-tsainy lany loza nataony lahy e. Fa lozinina koa e. Tsy hoe loza moa izany fa ianao koa dia efa taitaitra. Mitady anondrana ndraiky ianao ty a. Inona ny fahotana mahafaty nataonao tany? Izay toesanao miketoketoka sy mampatahotra izay mihitsy ny tsy laitrako aminao ka. De lazao indray fa adiny daholo indray ny zavatra rehetra rehefa anontaniako eo. Ka mazava ho azy ange izany e. Mikorotana ny saina fa miorooro. Zaza mba hanaovana hevitaingina. Manao hevitaingina aminao ahoana moa? Rehefa tsy tadidy fe izany dia ho azo loterena ka. Tsy olana ange izany rehefa tsy tadidinao e. Nisy tanteraka laza izay adalàna nataony tany. Oka kosa loriny eny a. Tsy misy idirako mihitsy ny resakareo. Fa tsy misy idiranao ahoana koa, ha? Nesta, andanila mivoaka fa tsy misy idirany lahy izany. Tsy misy idirany ahoana e. Fa tsy isy ve fototr'izao resaka izao e, ha? Amin'izay resaka tany am-pianarany tany. Nesta, mandiany lahy ho mivoaka fa tsy misy idirany lahy izany. Mivoangy ianao eo e. De ho tapatongotra. Dia ho vitanao tokoa verina eny ny anapaka ny tongotra raha andeha hivoaka? Tsy ekeny dada nge nijanonako eto e. Ko manandrama re. Fa iza ny enony lahy teny e. Neny lasa za. Ka tsy hitako nge. Enoko ny tenin'ny dada fa neny to atahorako. Ho fierovako an'ny lahy ny tenenako an'ny lahy hoe ndany lahy voaka. Ay, misy an'izany. Reto anio. Lasa ianao mipetraka ery Nesta dia hitanao ty. Flera matoty ve efa mivadika to e. Efa haiko indray izao ny tianao atao. Efa hainao tsara izany. Fa inona ny ataony ry dada? Inona mbititianao eo, ha? Mifosa? Tena tsy haiko mihitsy ny hitondrana anao ka. Mivatravatra ohatrany ny inona entana io ka moa lesy izany ry Nesta nilazana an'izany. Neny aleo aho hivoaka fa tena tsy misy idirako nge ny resakareo e. Mandiana lesy fa aleo aho hiatrika ny zava-mitranga eto a. Eny are, za ilo fa lasa. Mivoangy eo e. Lasa e. Tsy hiditra an'io varavarana io izany. Fa inona moa ny idirako? Varavarana lesy finina indray a. Andeha naritra lamba isika indriry lova. Any amin'ireo mamany Lesta kia. Iza koa izany? Le bandina andalo atsika iny kia. Le bokosy kely ve? Le bezesta kely iny? Ie, eny mihitsy. Ela ngandro ino any ka? Inona moa na ela any e. Anaty trandre tsotsiny nge ahy e. Misy landry amaka nga? Ie, saika hoe hiaraka amiko. Mbola betsaka nge kiny tsy haiko aty e. Ay ve, eo ary fa andeha aingana e. Aingana ary ndry fa indrasako eto a. Eno tsy ela. Fa inona ny antony tsy lazanao ny resaka tany am-pianaran'ny Nesta tany e. Lazao fa tsy hanao na inona anao nge ahy e. Ary tsy hibe dia Nesta koa ary. Izay le mahafinaritra aminao ty. Maninona anao indray ahy zao? Mahay manambotambika io. Tokony ohatr'izany foana ny fomba firesahantsika. Eny fa inona ho ahy le resaka taniko? Zao ary tsy mianatra matetika hono Nesta. Ohatray, fa maninona? Dia makaiza izy izany? Dia tsy haiko raha matoa ty fa ny olana dia rehefa mpampianatra vehivavy hono eo dia tsy tonga mianatra foana izy. Na raha izy dia tsy hita vetivety foana eo. Zay le fahavoazan'izy iny. Eto aza nge irahako izy tsy mety mandeha raha vao hoe toerana misy vehivavy na ahitana vehivavy. Dia inona ary ny mahatonga azy hanana izany toetra mandositra vehivavy izany e? Andraso hoe. Ody. Tsy misy mamarika nefa maheno olona miresaka. Fa rindresaka koa ngamba dia tsy maheno izay olona miditra an-trano akory. Zao le mahavoa. Raha olon-dratsy aho zao miditra amin'izao dia ahoana? Ao ihany zareo dia tsy maheno akory.
aleo avy teaterina any madamo reto ka. Izao vao tonga saina, ianao ihany ny antony nahatonga an'iny, Fa zahoana va tsy azoko. ka ianao sarotahotra finina indray? Za sary tahotra ve dia izy ny atahotra vehivavy? Angamo tsy tsaroanao fa noho ny tahotra ao dia tsy vita didipotra iny zaza iny, dia izany no mahatonga azy ohatrin'iny. Loza marina. Ay ve izy zany? Mampalahelo kosa izy raha zany. Aleo moa dia andrasana eny avaravarana izay mivoaka eo. Lehilahy lehibe toy iny ve? Tsy meloza. Dia izany tokoa ve? Dia ahoana ny atao amin'izany? Kay, voadonako ty, loza marina. Inona izany rangahy? Ohatran'ny misy zavatra minjera. Andraso aloha jerena fa sao mpangalatra ka. Ary Leon'izay mody manao ody. Ody ody e! Ay, tongondry, apetrao eo retsireny. Angatsy saina. Reny ve tsy efa ampy? Raha sendra misy tavelany dia atery fa tsy manam-potoana ny sana azy aloha azao. Dia zanaka iny resaka ianiko taniko. Ay, mba tsy mahalala fomba koa indry ity ka. Inona izao ny indry resaka olona tany? Ka tsy fananiko kosa ki izany fa zany efa ny antsoantsona anao oty tsisy nandre. Aiza moa any tsy hiditra avy hatrany. Izay no nandrenesako iny resaka iny fa tsy hoe te indresaka. Dia tena azondry antoka ve fa nestiny izany olona resahana izany aloha e? Ka iza ro indriny zanany ankoatran'iny eo? Akoraha fitantarandringa tsy naheno mihitsy ateo hoe nesty e. Kanefa mino nesta mihitsy ake izany mampime. Zany ve ki dia ampime fa mampalahelo nge izany raha izany e. Iny mampalahelo ihany aloha e. Be gesta kanefa tsy. Oka kosa aloha ndry tsy hanao an'izany e. Mba ohatran'ny olona rehetra nge izy e. Tsy fidiny ho azy ny toy izany fa mety avy amin'ny ray aman-dreny ngamba. Dia gaga amin'ilay ity koa Fa maninona indrindray azo? toa miaro azy mafy ery ngendry izany e. Tsy hoe miaro azy fa ny andry fankalana sy ny tsy fitiavana azy no efa mipetraka taloha e. Dia tsy mba manana fangorana azy kely akory ndry. Izao ary raha ny andry hoe inona ny tena kalandry azy. Hitandry fa tsy mahita valindry satria tsy misy. Ka izy be gesta be mihitsy aky iny tena tsy tiako Ndry ty marina mampime mihitsy ka. Libera, tokony verina momba n'iny nesty iny tena mampalahelo izy. Fa mampalahelo ahoana? Tokony resaka aminy misikako. Iresaka aminy dia iresaka momba n'inona? Iny izy mbola tsy vita soavana iny tinina indray. Tsy hanahirana ve ny iresaka aminy momba izany e? Sady tsy aharary ve? Ka sain mihitsy ny angeny nahavo azy iny. Tsy nahavelana ao natao fa hoe maharary ny zanako ae. Zao anefa ty izy lehibe ihany. Zao nge rangahy ka vita ihany fa rehefa hanambady izy ny tena hanahirana ny vadiny. Ie, tena marina tokoa izany resaka ao izany e. Ka iza ary ny resaka aminy tsika sinoka? Le rangahy ianao fa iza indray? Tena ohatran'ny saka. Ka tediavinao zandra izany ny resaka aminy. Ataovy ao an-tsainao fa mba lehilahy lehibe koa ange izy iny. Na izay resaka aminy na izy resahako samy menatra. Tsy avy amiko koa ny antony tsy nahavitana nge. Dray, tena avy aminao mihitsy ka. Fa ianao ty anga mivadika do. Motsy ianao no nanakana rehefa tonga ny rain-jaza sady tomany ery hoe karetoko fa marary ange. Marary ange izy. Marary ange ny foko e. Za tsy mahazaka mijery raha latsaka amin'ny tany. Ary avy hatrany dia torana.
ary mety tsy verina mihitsy ny aiko sy ny hoe aleonareo ve manapaka ny zanako toy izay hitsinjo ny aiko. Raha sisika mafy any amin'ny tana azy dia hoy ianao hoe raha misy ny tsy fitezan-javatra dia sady ho faty any amin'ny fonao ny zanakao. Dia niteny ny rain-jaza hoe ataovy aloha izay fanarahanareo fa andro ny jaza androany ka tsy tokony hifandirana. Aleo ajanona mihitsy ny aloha dia amin'ny fotoana manaraka indray. Dia izao izay ny antony tsy nahavita azy hatramin'izao. Hitanao izany, ianao ny tena tsy misaina. Za indray ny tsy misaina. Ye, rehefa hitanao fa nanao an'izany dia tokony nentinao tany ambadika tany ny esitra ny tapahany fa tsy nampafantarinao ahy koa. Ary toa ilika ao aty amiko indray ilay izy izany e. Tsy manilika aminao aho fa mba tokony nanana azon-damosina koa ianao. Ahay. Ay moa izany. Dia ahoana aloha izany no atao aminy? Ahoana ny fomba iresahana aminy? Tena aleo aloha dinihana tsara mba tsy hananana tsiny aminy ka. Mba sambasamba kindrina ka tia amiko taty ampiasana taty lova. Tena maharary Ondry, fa marariana kindry. tsy haiko aky fa tsaroko tsy azo kafanana mihitsy hatramin'ilay fotoana andresantsika iny. Sady amin'izay mangorangorana vizana be izany ny tenako rehetra. Orkiala, efa 4 andro lasa ve kindriny tsy salama dia izao vao milaza amiko. Ka za nge tsy mahafantatra hoe atondry miasa e. Neninay fotsiny izao no nanery akaty amin'ny dispensaire. Hay indriny hitako tatiko. Angamo tsy mbola lazaiko andry hoe miasa ato a? Tsy mbola lazaindry tamiko mihitsy. Za zange efa saika handeha taty indray andro izay fa tsy mbola nisy dokotera foana e. Nidry foana tato. Hay ve indry izany dokotera vao tonga izany e. Eny akia, tena azafady aloha fa tena tsy tadidiko. Inona moa nanaovandry azafady amin'izany e. Za tsy nanontany indry koa nanadino. Eo raha aloha indry izany e. Mety vizana koa angamo indry ity ka. Izany angamo hitantsony. Angamba olona miandry be keo ivelany ao. Olona ray ihany no ka. Ay, Reninesi tange akino ao e. dia maninona? Tsy maninona fa mba milaza amindry fotsiny aho hoe ny reninesi tamaoko. Ay, tiarana taratasy mpanafody indry dia makanesa ery amin'ny farmasia ery e. Reto fanafody be dia be reto ve akino asaindry vidiko. Aiza kiny ahitako vola hividianana andreo? Mandehana fotsiny makeny. Dia rao tsara ny fomba fihinanana azy a. Efa nisoratako daholo. Eny ary, dia misaotra indrindra kia. Ampandrosoa kia ilay olona farany ao a. Manao ny dokotera? Manao any ianao madama? Mazao toerana ary e? Misaotra indrindra. Kinona hono tsy metimety aminao izay? Za aloha tsy dia maninona fa nampiana ny ilaiko aminao. Ilay onjam-peo manakaiky ianao. Hafahafa koa ny ity raha matoty izany e. Fanampiana hono. Eny ary e, fanampiana toy ny ahoana hono ny ilainao izay madama? Sambany amantsy nahita olona tonga ty amiko hoe ila fanampiana izaniko. Tena miala tsiny indrindra ry tompoko fa tsy hitako hoe aiza ny totototoany e. Tsy azoko. Fa olana ohatry ny ahoana tsy nahitanao olona nampianao mihitsy madama? Le izy aloha tsy Nahoana no tsy avy dia lazaina fa inona raha mampiavatra anao e? tsy izany rehefa ohatrany hoe sakatra ihany ny laza azy aminao e. Finona kory ty mahazo anao madama fa nahoana raha avy dia lazaina? Sa mamenatra be mihitsy izany dia sahirana toy izao anao? Tena menatra. Le izy ange ka Ahoana rea? ka tsy hitako izay fomba ilazana an'le izy e. Lazao fa aretina nge tsy misy mamenatra izany ry madama e. Ka le izy ange Fa inona? ka le izy ange ka tsy aretina e. Fa inona? Lazao madama. Ka Avy re dia lazao fa mbola misy olona hiditra koa nge ao afaranao ao e. tsy misy olona re ao e.
fa mety efa misy miandro eo ka raha izay fotoana ny andrasako izay zavatra ny lazainao izay a efa mety efa maromaro ny ao ka menatra nge ho azy zany ilaza le izy aminao e. ka inona ary no antony nakanesanao taty amiko raha menatra ianao e Satria ianao rery no afaka maniolako. ianao milaza fa zany no afaka mamany olanao nefa tsy lazainao ary ilay olana dia inona ny ataoko Aleo mihitsy ny aloha andefa tsy vitako mihitsy nilaza le izy ka. eny ariko raha izay no fantatro fa mampilamanao dia mendalana ianao Ilazako mihitsy ny aloha ianao ka. mandra-peona ary madama ohatrany raha matombo tapitapy izany koa io mandany andro fotsiny tsy dia izany kiny nataony tao amiko tao dia ahoana ke? so ihany aloha fa tsy nisy olona niraisiko tsony dia tsy naninona e fa raha izany angamba nisy olona tao dia ngamba mety ny ady ihany izay tena sambana kiny nisy olona nanao atoyreny hatramin'izay ny asako izay Ka ilay olany tsy fantatra koa nge izany e. ie Dia tena tsy voalazany hatramin'ny farany. ka izany efa nilazaiko andry izany nge efa niolakorana teo izy dia noho ny farany dia lasa izy tsy voalazany akory izay tokony lazainy Ohatra ny lasa ihany ake izany ny saiko etiko. dry finona malasa saina indry tamiko eo Indri teo nilaza hoe tsy mety nilaza mihitsy izy fa menatra. ie dia misy ifandraisany amin'izany ve Mitandry tsy hitako rehefa nandinika teto aho dia so mba momba nesy takile izy tsy azoko ky izany momba nesy tahoana ka ilay momba nesy ta efa nitantaraiko andry tamin'ilay sananatitra lamba vitany iny hoako. ilay hoe tsy mbola vita soavana ve nesta finona na tonga andry saina n'izany tamiko eo Ka inona ary ny zavatra mahamenatra tsy sahany lazaina raha tsy hoe marary izy ozy indry. dia izany tokoa ve Mino fa izany mihitsy ka. fa ahoana ary mahatonga andry tompo teny fantatra amin'izany Raha ny fantiniako azy ho aho dia izao e. dia ahoana Sady taikatra izy ilaza amin'ilay satria andry vehivavy ve no hitantarany hoe tsy mbola vita soavana ny zanany kanefa efa lehilahy lehibe iny. Mba menatra kosa ki izy raiso ny toerany. kiraha izany ny tao an-tsainy nahoana tsy dokotera lehilahy no natonony vazaha Ka izany e, izy vehivavy ve no iresaka izany resaka izany amin'ny dehilahy. dia azy ny azy raha izaniko za indray ve no isikitra azy ilazan'ny olana e Teny efa leo nitoetra nyity nesy ty mihitsy ny arangaty tena mariny. Fa inona indray natony ianao tato? Tsy mety irahana fa mitokona mamono tsofina fotsiny tsotra izao. So mba misy zavatra nataony kosa e. Inona koa no hoe nanao zavatra fa tsy tena andeha hono izy fa mandalo ery amin'ny mpanasa ramba be deaibe ery. Ka izay ange ilay olana tany am-pianarana fa tsy vita hatramin'ny farany moa ilay resantsika tamin'iny fotoana iny ka. Ka hainao ihany ange miolakolaka eo e. Tsy avy dia miteny izay zavatra nitrangatany. Inona izao no nitrangatany? Dia ny tadidiko dia tantaraiko aminao fa rehefa izy hono ny rahana mandeha any amin'ny birao dia tsy mety miditra ao mihitsy izy. Fa maninona ondry bera? Ka i madame Mirana ange ny ao e. Dia raha i madame Mirana dia maninona? Tsy mety miditra ao hono izy fa eo ambaravarana ko. Matahotra. Izay andro hono izy nampanatsony talena anontaniana ny antony fa Dia inona dia ahoana? ka izany nataony izany ange no antony nandefasana an'ilay fiantsoana tsika iny ho ahy e. Fa nisy inona ho ah? Raha ianao ny aina ny zavatra ny ainako tamin'ny fotoana iny dia angamba ianao tsy sananontany akory ny zavatra nitranga tany. Fa misy inona ho ako? Io indray ianao ilay mampifilafila hitantara zavatra. Tsy mampifilafila fa tsy hitako ange raha matoty izay nasiana ny aina tamin'ny fotoana iny e. Ary izany ny antony nanadinoko ny zavatra nitranga tamin'iny. Zavatra toy izany koa ve rangaty dia ho adino ah? Tsy te hisaina ny zava-nitranga tamin'iny tsony raha matoty mba mariny. Fa inona ho ano nitranga tany? Io toetranao io mihitsy ny ange nakalako anao ka mahatonga Anondraka raha mangatsiaka an'izay.
Izay ihany angemy mampisy olana eo amintsika. Nahoana raha mba miezaka mahazo izay ny zavatra hoe nisy tany ianao, dia mba mipetraka amin'ny toerako ihany koa. Ahoana moa ny azoko ny mahazo anao ary hipetrahako amin'ny toeranao raha tsy lazainao amiko ny zavatra nitrangatany. Zaho angapa aminany ka hafantatra izay nitrangatany. Ka ny loza tsy fantatro nge ramatoaty a. Dia hoe inona? Dia nilazany ny zanako ao tany fa tsy mahazo mifanerasera amin'ny vehivavy hono izy. Ny olona bôgosy toa azy hono tsy mahazo miresadresaka amin'ny vehivavy tsy mety hono fa mety isy angalatra ka ho tereny anambady azy Tsy azoko. Zany koa ve dia tsy azonao e? Fianao moa minitry matakatra angambako. Nolazainy fa za nge no mandrahara azy tsy fanerasera amin'ny vehivavy, indrindra fa madamo Mira. Fa sao hono dia aolany ao. Andrekako lozinona re ty e. Zany hoa raha mba hitanao moa zany tany. Tsy tia hita. Tsy azoko. Inona moa fa todiny nataonao nge zany? Naninona? Zao ny vokatry ny adalanao. Fa adalahoana e? Raha tambola kely zao izy dia efa nikarakaraina tsy nanao toetra ohatrin'iny. Fa inona moa ny idiran'izany amin'izany sy ifandraisany amin'ny resaka io matahotra vehivavy io ka? Ka misy ifandraisany amin'ny toetra n'izany rangatia? Dia ahoana? Inona ary izany no atao? Efa ninantona dokotera aloha ahy. Fa rehefa tonga tany ange dia tsy sanilazan'ilay izy indray e. Azay, tsy azo kokoa izany. Fa maninona ny tsy nitenenina indray? Tena ohatra menatra rangatia. Fa dokotera lehilahy le sa Vehivavy ka? Flera matoty ve misaina sa tsy misaina sa misaina amin'inona e? Fa ahoana koa e? Vehivavy nikarakara zanako io. Dia tahaka ny ahoana ny henatra amin'izany? Ka tediavinao dokotera lehilahy andrasany no resahako. Efa lany henatra nga za aminao? Ahoana ny fomba iresahako an'izany? Vehivavy araty sako. Ianao ty kay kanosa ihany nefa tena nidinianako. Nefa mba miseho hoe manabatibaty ahy ery. Ka raha tsy kanosa ary ianao, nahoana raha ianao no nandeha niresaka tamin'ny dokotera tany hamany olanao? Aiza ny alalako olona afaka manao an'izany e? Ianao mampandehandeha eraky ny tanànako. Ianao zao no tokony hahita an'izany fa tsy za. Ay, rehefa tsy tady ary ianao dia ho hitanao zany. Fa mitady anao inona indray ianao? Mandrasa dia ho hitanao e. Dia izany aky ny atondehanay aty amindria. Efa izany ny olana andray andro iny e. Nahoana ny tsy avy dia nilazaina tamin'iny fa dia lasa fotsiny tsy ao eo aiza. Mba raisany kosa ny toerako menatra ny ahy e. Izy niresaka tamiko aza nge kika efa tena menatra ery e. Izany no antony iarahako amin'ny aty izao. Eny ary efa henoko izany ny olanao ka inona ary no azoko anampiananao e. Ahoana re ny fomba ahafahana manao fikarakarana azy iny e? Ny fomba fikarakarana azy tsy olana fa ny fotoana no tokony ho jerentsika. Eny ary, dia inona moa izany no manina? Izany ve dia tsy fantatra reo e. Fa zao aloha mila mifanaraka tsara aloha nareo mivady alohan'ny hanaovana ny zavatra rehetra. Ary nesta mila ampiomanina tsara ny sainy sao hitandozo eo. Ahoana zao ny fomba iresahana amin'ny azy izany? Ny tena mety ngamba dia hoentinao aty mivadinao sy ny zanakao e, dia miresaka tsara tsika. Izany re ny resaka amin'ny fanaovana sy ny dokotera tao ka asa hoe inona ny hevitrao? Tsy manan-kambary amin'izany raha matotia. Ny olana amiko izao dia na anarainao na anaraiko samy efatra eo tsony. Dia iza ny hinana an'ilay zavatra? Ka rehefa tsisy eo tsony ny ray be ve tsy ianao ny hinana azy? Tsy enjana be ve izany e? Anga tsy mety raha omena ny omby any. Tsy azo omena ny omby izany angereny rangaty e. Mahafaroso zaza moa izany. Sady lasa manao lohan'omby hono. Lety dia tsy maintsy hoe za foana izany. Rehefa hividanao kokoa ny iray kilao ianao anao rery nanana azy na roa kilao aza. Tena olana be kosa ny telona an'izany ka sady zavatra manita be angaty mba hoe azo andrahoana na ampangotrahana tsy haiko.
ahoana koa ny andrahoana niny zavatra kely iny. Na ohatra hoe mba ataonao tsara maso ny loaka dia afangaro dia aloha mba handraitrano mihinana azy ka. Aza de miteniteny foana rangatia, enao rery ny tokony hinana an'iny. Raha atao anaty tsaramaso de lasa nydretrarehetra zany hinana ao daholy. Inona ny olana na rehefa tsy izany dia endaso e. Fa iza moa no nilaza taminao fa azo endasina izany. Nen'olona ngiavy de telona miaraka amin'ny akondro e. Ka ohatrany tsy ho teloko amin'izao mihitsy izany ka. Zany no vokatry ny adalanao. Raha tamin'izy mbola kely izao no nanaky nikarakarana azy ianao, tsy nitelona an'izany akory. Mbola teo dada tamin'izany fotoana izany. Zao efa tsy etsona izy. Marimaritra iraisany tiany ary e. Ho atelemiko ilisy fa zao atonoy. Ory lebera, tsy mbola nisy olona nanao an'izany hatramin'izay niainany. Ka ohatrany tena mampiorikoditra mihitsy le ataonao ty ka. Tena enjana izy ty. Ento ampinoana rangatia. Iany ako. Tonga ty re izay araka le resaka amin'ny fanaovantsika iny e. Ay, ary zary le zanakareo? Tena anahirana kosa aloha ny ilazaniny amin'izany. Fa iza no karakaraina ianao sa izy e? Oka kosa aloha dokotera. Ny tamin'ny mbola kely azy efa tsy hitany ny alana tamiko mbola hidika izo amin'izany hoe. Fa loza ahoana e? Loza ve dia anaovan'ny olona fety sy atao hoe asoavan-jaza sy ara-baririnina? Raha zany tsy mba te hiarika an'izany tsony aka. Ka tsy niteny nge hoe ianao no karakaraina fa inesy tany resaka eto e. Eny e, fa ohatrany tsy vitako ny resaka aminy ka. Ka rehefa tsy ianareo ary miresaka aminy dia tsy maninona fa izany no resaka aminy. Mba zay ahay. Ny anjaranareo dia omany daholo fotsiny zavatra ilaina rehetra. Efa fantatrareo angamba izany. Tsy misy omanina tsony izany fa le saika omena azy tamin'ny mbola kely ihany no omena azy dia vitako. Mbola ao mantsy ireny. Andriamanitra. Orkala lova. Tena tsy mety mbola tapatsina noho ny androany kiza. Fa nisy ina ke? Ka atao soavana ngeky Ernest e. Maninona? Loza marina. Loza ahoana kizany a? Amin'izay kosa nge izy mba tsy ohatran'ny intsony e. Fa iza no nilazany izany tamindry? Indray aman-dreny no tonga tao am-piasana. Dia ahoana? Iza no nanao azy? Ndry ve? Iza zaniko. Dia ahoana k'izany a? Atao amin'ny fanaovana azoko ahoana moa e? Fa ny olana kely amin'io izao dia ny fomba natanterahana azoko. Dia izy tsy zazakely tsony. Efa lehilahy lehibe ohatrin'iny. Tsy hay mihitsy hoe ahoana izao ny fomba naovana azy izany. Mandrosoa ianao tompoko? Misaotra tompoko. Kinona ary no azoko anampinanao e? Tsy izany rehefa... Fa ahoana indray? Momba le resantsika iny nanatonako anao e. Le inona moa izay fa somary tsy dia tadidiko loatra? Momba le hoe hikarakarana zanako e. Ay ve ye, fa ahoana nga misy olana? Tsy izany rehefa angamba tsy ho raikitra anay le izy ka. Fa nisy inona fa ahoana? Ka tsy salama le raha matao. Hatramin'izay niesantsika fa hoe karakarain'izay nesta dia tsy mety salama mihitsy izy. Ny zanakare ve no karakaraina dia inona ny antony tsy hasalama azy? Ka olona sary tahotra izay mantsy izy iny. Raha vao misy zavatra mampitebiteby sy mampatahotra azy dia marary ohatr'izany foana izy. Ny tsaratsara angamba dia aleo ahemotra amin'ny fotoana manaraka mihitsy ka. Ay, tsy misy olana amiko izany e. Izay tianareo ihany io mantsiko. Nefa mifanaratsaraina aloha nareo Tsy tiako mantsy rehefa atao ilay zavatra vao hitranga indray ny olanako. Tamin'izy mbola kely dia ianao no nanakana ny fikarakarana ny zanakao, dia izao indray dia nivadinao indray. FM Raha ny adalanareo aloha tsy maninona fa ilay zanakareo tsy mba ohatran'izay olona no mampalahelo e. Zay rehefa ilozaka angamba aloha ianao ka. Izy rery ny ao an-tranonao mantsy. Eny ary e,
Karakarao aloha izy dia amin'ny manaraka e. Yo! Otry, angano tsangana sahady? Sangana sahady ahoana? Angaha tsy hoe narary ianao fa tsy mahazaka sady matahotra e. Fa le hoe ho karakaraina ny zanakareo. Andray kosa dia efa fanalana baraka zany a? Za zao efa saika hanamboatra programa mihitsy hoe tsy ataondray hono ny zanakareo. Dia tsy nisaina kely akory ny fotoana natanterahana azy tsony ary a. Fa iza aloha no nilazan'izany fa hoe marary ahy e. Angamba vao ora ray ny vadinao ny tonga teto ny lazan'izaniko. Kanefa ny antony nalehako aty izao dia niangataka aminao hoe aleo mba rapitso ny tanterahana le izy. Ohatray, tena tsy azoko mihitsy ange zany. Atao rapitso ahoana indray. Ny vadinao ange vao teo no nangataka tamiko hoe aleo ajanona fotoana manaraka fa tsy mety mihitsy. Ianao no lazay fa matahotra sady narary. Tsy misy an'izany re, fa raha mety dia aleo tanterahana rapitso. Eny e, tsy dia olana amiko aloha ny fanatanterahana azy rapitso e. Fa ahoana ho ny vadinao raha mahafantatra an'izany indray. Efa mifanarahanareo tsara zany a. Raha ny fahitako azy izao mantsy dia toa tsy mifanara-kevitra mihitsy nareo mivady. Ary ny zanakareo ve mba efa vonona tsara amin'izany ny sainy? Tsy misy mahafantatra an'izany aloha e. Raha fahafantarako ny fombafomba amin'ny fikarakarana zazalahy mantsy dia toa tsy azo lazalazaina na amin'iza na amin'iza amin'ny fotoana natanterahana azy. Raha tsy ampahafantarinao azy mianaka ary izany dia ahoana ny fomba natanterantsika an'izany ka? Zaho mandamina an'izany e. Raha manaiky ianao saingy mba mila fanampiana kely avy aminao ihany aloha. Eny e, tsy mampaninona any nampianao raha izay ka. Misy ranom-boankazo ambony tamin'ny atoandro ao raha hosotronao Nesta? Ie, sady tamin'ny atoandro tsy afaka nanampy akory aho. Mba zarao lesino antsika selahy. Tsy ilainy, rehefa azy dia azy. Ianao efa nisotro be dia be tamin'ny atoandro. Eny tokoa ary neny. Eo dada dia miady vitana amiko eo. Voalany ny sakafonao dia mandany no matory famboly fomaraina sika. Fa maninona koa? Ay, izany no antony hanambatambazan'iny amin'ny ranom-boankazo. Tsy aleo ny lamba ny zaraina tamiko dia mba hoe nifanaraka tsika selahy. Inesy tany ilay karaka amiko. Fa ianao zavatra fa nampanovoko anao. Fa anao inona izany tsika ry neny? Tsy izany rehefa sika sy ianao andeha hiantsena maraina ny nosy be a. Dia ny rainao andamina trano andraisan'olona. Tsy azoko, fa isinona rapitso. Eny tokoa, fa misy inona? Misy surprise ho anareo rapitso e. Fa izay aloha. Aleo avy eny nasaina dia ambarako anareo. Izy fety be zany rapitso. Ie, fa mandana ho ianao matory sao tsy ho tafafo maraina eo. Fa hono ara matoty. Hatramin'ny oviana indray moa tia mifanafinafin-javatra tao ato-trano ity. Fa inona no fenoko anao io e? Fa nahoana ny tsy lazainao ahy momba ny fety karakarainao rapitso izany ka? Raha ho lazaiko anao dia tsy avelanao ho tanterahana mihitsy. Fa izany aloha eo ihany e. Nahoana moa no lazainao fa marary a? Marary hono no nitahoatra hikarakarana ny Nesta. Fa iza indray ny tantara tsangatsy amanorana tany aminao tany ka? Izao no lazaiko anao ba? Maninona? Zaza mba ianarana laina baraka. Tsy azoko. Manala baraka anao ahoana moa? Tsy te hiady aminao aloha fa tena mbola be ny zavatra tsy maintsy ho karakaraina somanina. Fa izao, aleo vita ny fety rapitso dia miresaka sika. Ay, rehefa vita izany ny fety dia hiady amiko indray ianao. Tena ohatrany tsy mahazo tory mihitsy aho izany. Fihinana ary ny antony.
Ny tsy azoko koa dia hoe inona ny anton'ity fety ataony mihevagapitso. Ny aza hitako marina ka hoe lena hiko ty ataony. Inona moa dia tsy maintsy mijoro amin'ny mahalelanana ary lehibe. Raha vao mitady hanapatra fahefahany eo nefa dia mitsanganylahy. Ahoana mihitsy moa no izy ny andidy momba nestaka. Izaho zany inona? Izaho tsy maintsy manapaka. Ary toa mbola misy ranom-boankazo kely ity. Aleo rangasotrona dia matory. Zay. Voaza Ernesta fa taraiky mbola montsy fotoana nge sika. Nga efa maraina sady ry neny. Voaza dia ndana miomana. Avy eo no mihinana sakafo maraina dia lasa sika. Ay, nga dada mbola tsy taitra. Toa inona izy e? Mety efa tavaverina sika vao taitra iny. Fa andeha ho aiza ho atsika? Andeha isiny sika fa misy vahino avy eo e. Vahiny anao inona? Misy surprise anareo rehefa avy eo fa mivoaza dia mandana aloha ianao mandro fa efa vita ny rano mafanandronao. Manova madio tsara fa tsy hanana fotoana hidiovana intsony rehefa avy any Na dia avy any aza ve dia tsy mba afaka hiverina hidio kosa? Tsy hay na loto amin'ny fitondrana entana na ahoana? Tsy mitondra entana izany ianao fa isy olona iaraka amintsika hitondra entana ka. Ay, Raingana ianao fa taraiky sika. endry neny a. Mbola tia toro mafy mihitsy aho zany kanefa efa avinandro sady efa vita akanjo. Hoatray. Ary ahoana koa ty malabary ty? Satria andeha maraina dia malabary lava be no anaovana. Ahoana koa zany? Hienes. Tsy maninona aloha fa sady ny andro koa mangatsika fa aleo ihany miteny amin'iny aloha so mba afaka makamaka toro kely fa tena tsy tohatro ity ka. Neny a, tena mbola tia toro mafy a. Mandana ary aloha midaboka kely mandra-piomakomako eto e. Ie, lasa kely aloha fa foazy rehefa tena anaingitsika. Mandana re, dia jeren'izany olona mantontonao ambaravarana zany asa iza koa zany tonga vao mangiran-drato izany zao. Eny ary mananaiky neny marina. Sady mbola misy olona tonga koa zany. Mahazo kely indray aloha elahy zany mandra-pandeha. Tonga ianao mandrosoa. Manahoana madama? Salama tsara. Ahoana? Efa milamina fa ny zavatra sa mbola misy ny andrasana? Tsy mbola ampy 10 minitra ny verenan'ny natory ka asa efa azo atao ve? Mandra-piomako ary dia mety efa feno ny fotoana dia azo atsomoka ve izy amin'izay? Ko tsy atahorana ve anaitra azy? Fampatoriana mahery vaika no nasaiko nataonao tamin'ny dite nomenao azy iny ka. Navita aza tsy atahorana no mbola tsy arovany tena raha tsy afaka ora iray ihany ka. Raha aingana indrindra moa izay ora iray izay. Fa ahoana indray nefa taitra ve? Tsy mbola taitra fa momeko tamin'ilay fampatoriana nohaniko iny tamin'ilay zanarary iny. So ampito zany raha matomeva. Koa efa vita ariko. Tamin'izany inana azy aloha tsy naninona e. Eo aloha jerena ny vadinao sao dia tsy ho tafafoaka. Zava-doza indray ny zava-miseho eto. Sady miasa tsara ny fanafodin'ny Nestiny amin'izay e. Nefa fa isy ny voaka vavahady teo iny. Dokotera iny? Mifangahy ianao marary ny tonga avan'ny dokotera taty maraina ka. Marary ve ny fahitanao azy zao e? Ka inona ary ny antony nahatonga avan'ny dokotera aty e? Zany rehefa be torimaso amfiry vao fo. Tsy azoko.
Fa inona moa ny idira amin'ny fahatongavan'ny dokotera tia vao maraina amin'ny torimaso ka? Amin'ny sisa raha te ahita sy alala zavatra dia aza matory maraina tsony rangahy. Tsy mahamala ny fanontaniako mihitsy ke zany e. Fa inona ho anina le an'iny dokotera iny teo? Namaly faty tamin'ny nandingainao lazainao fa marary dia tsy azo karakaraina indray ny Nesta. Ahoana tsara hoe raha matoty? Ka zany Raha azoko tsara zany dia nataonareo ihany le zavatra. azonao tsara. Maty ary andrekako eo. Ianao mihinana zany. Nesta! Nesta! Aiza lahy e! Nesta! Nesta hoa! Aiza le kilalao tamin'ny mbola kely saiko omena azy iny matoty Mba mangina rangahy, tsy mbola azo tarina izy sady manaitra amin'ny manodidina koa ianao. Tena efa tsy rarintsy mihitsy koa zao ataonao zao e. Aiza dia atao atsokotsoko ohatr'izany fa ny anaovana azy. Ohatra ny eny nangalariny eny. Nesta! Nesta! Taitra tampoka koa. Ohatrany nisy ny antsoantso teo. Ay, inona zany? Ohatray? Fa inona ty? Maratra tata! Neny maty Reto lesy ny kilalao alahy. Aolo tata! Reto ho any kilalao Fa alahy. tena hoana ny natao ohatr'izao Ka tsy fidinao anay nge lesy e. Tsy vita tamin'ny mbola kely e lahy dia zao nangalariny eny lahy zao ny nanao azy. Nga dia tsisy azo mifampiresahana mihitsy izy ity. Nahoana raha tsy mamely apitaka toy izao? Aza mbola mihetsiketsika aloha e lava so andera Tsy rarahako Ty tobila kely jereny lahy iny. Marary mba ianao. Ahoana izao ny voahana amin'ny trano amin'ity malabary be ty? Tsy mipataloha zany. Letsy fa anaovako mipataloha lahy. Anaovy ariko. Tena vita ihany Nesta. Raha tsy natao ohatran'ireny zany dia tsy vitako. Nitaterahako ny teninao hoe hafenina. Dia aiza zany ny fetiny lazainao zao ka? Sy le hoe surprise. Ka efa io ka inona indray? Raha mba zao moa Nesta mamaly faty dia ahoana? Dia atao ohatrany natao anetako ianao. Tilozanao. Aza misanga ratsy moa ka marina. Ianao nitelina azy. Vita ihany. Tantara no soratan'i Saondra Ramananjanahary. Ireo nanomiana ny tantara Mahala Andro Rakotonaina, Saondra Ramananjanahary, Simona Ambolomasoandro, Sarobidy Andrinatoa, Nana Totosa, Logos Branch. teo amin'ny lafiny teknika Indranto.